Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ankehitriny. Ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie miaraka amintsika eto androany dia hitanao manokana izy. Dia tsy taka ny idiranao eto ny voanao eto. Izy fandresena ho ataon'Andriamanitra aminao eto amin'ity toerana ity andresindray ilay fahavalonao ianao dia ny devoly zany. Andeha tsangantsika ametraka n'izao fotoan'izao feno ampelantanan'Andriamanitra ho eto-bavaka ny fotoana rehetra izay ataontsika eto mba tena isy fitahian'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra rainay eo, nisotranao noho ny amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana ary amin'ny indrafo izay efa hitantananao sy hitondranao anaindray ankehitriny. Satria tonga eto izahay amin'izao ora sy fotoana izao, mangetaheta ny iona aminao indray ary mangetaheta no tafaresaka aminao ihany koa. Dia inoko Andriamanitra fa miaraka aminay eto ianao ary matoky a Jesosy fa ombanay eto ianao. Ary tsy ny eto ihany fa izay rehetra manaraka izao fandarana izao amin'ny fahitalavitra. Dia inoko Andriamanitra fa isy fahasoavana ho anay, isy fitahiana ho anay tsiraray avy zany. Hitahio ny fotoananay rehetra, ny vavaka ny rafiderana, ny fanatitra ny teninao ary ao anatin'izany ny raisanay latabatra aminao ihany koa. Afanay miorina sy mijoro ka andeha ao amin'ny sitraponao hatrany. Dia misaotra indrindra Andriamanitra. Ianao rery any eny anoderaina eto. Ary ianao ihany koa nomenay voninahitra Jesosy. Dia atrofeno ny fotoananay mankasitraka indrindra Jesosy. Amen. Dia ao anatin'izany dia hiderany tompontsika ankalazan'Andriamanitra raha isika pety hafantanana ny mpitarika fiterana. Alleluia. Fiadanana ny eo anao. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mpandresy ianao io. Sa tsy zany ve? Asy horakoraka mafy be hoe raha marina zany. Alleluia. Androantsika sady atsiaro fefa nalatsaka ny ranon'ny tompo Jesosy ho famelana ny eloko sy ny elokao. Amen. Efa nkapohana ny tenany dia nataona ratra mba ho tanteraka izay voalazany amin'ny bokin'i Isaia hoe diakapoka taminy hanonasitranana antsika. Amen. Asandrato ny tananao dia teneno hoe misaotra Jesosy noho izany asa-pamonjeny zany. Misaotra raha hoe noho ny haben'ny fitiavanao anay. Alleluia. Ahofahofay ho an'ny tompo ny tananao, misaotra ny tompontsika. Efa nitanterahany soamatsara ny tenin'i Jesosy rehefa nilaza Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ahoana ny toy iny? Mba tsisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana. Alleluia. Miendrika andray nisaotra Jesosy miendrika andray nisaotra ny ray sa tsy zany ve? Misaotra nao izay fantiavinao hoe fiterana no ety misaotra ny anaranao ka ny hafaliana ka misaotra nao hoe misaotra nao izay fantiavinao fiterana no ety misaotra ny anaranao ka ny hafaliana no indro asehona ka misaotra nao misaotra nao riranayo. Fifadian-kanina
fo amin'ny teatanina mafy be tsika. Halleluja. Mpandresy ianao io. Amen. Zay no nahatonga an' Jesosy miteny hoe aza mifaly satria manaiky ianareo mifanahy. Zany hoe mifanahy zany aloha manaiky sa tsy manaiky? Fa ny tena mihoatra lavitra noho izany zasy ianao voavonjy. Hoy Jesosy eny amin'ny Lioka 10:20, fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Mifalifa maninona ozy izy? Mifalifa. Mifalifa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ao am-bokin'ny lanitra, ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, nosoratany, 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 nosoratany anarako. ao am-bokin'ny lanitra, Ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, ao am-bokin'ny lanitra mihitsy, nosoratany, nosoratany, nosoratany. nosoratany anarako. Ifantsika ao anatin'ity fidiranty sady voavonjy no afaka ny mpandresy. Afakao, afakao, afaka migadrako e. Asa olom-baovao, karazany efa misy karazany afaka mahitsika hoe. Voavonjy ao, mariro ny fahotako e. Azoko ny lanitse, asara manje lasa zanaka ny amantra hoe. Makasitraka be anao zay tompo Jesosy. Sotra indrindra tompo fefa nisoratanao any amin'ny boky mpandresy ny anaranay, any amin'ny bokin'ireo natokana andresy dia volosiozina, any amin'ny bokyny natokana andray fitahiana tompo. Halleluja.
mendrika andray nitera sy niatsy ianao noho izany. Mendrika andray nitera sy niatsy ianao tompo. Halleluja. 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 Mankasitraka anao be ny fananay, ny sainay, ny tenanay mantolo ny mombanay rehetra tompo. Halleluja. Manaja anao zay eto androany, mandrindry ny androm-piainanay rehetra, efa lasa ny Makasitraka ny amin'ny ataonao rehetra, ny amin'ny fitondranao sy ny amin'ny fitatananao anay hatramin'izay, ny amin'ny tian'io ty ihany koa. Mendriky ny andray ny saotra sy ny teny, ny aja sy ny voninahitra, anao hatramin'izay zany, anao hatramin'izay zany. Makasitraka ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fanavotana, ny amin'ny fitariana, ny amin'ny fiantsonao anay, ny atonga anay olonao tompo misy saotra. Makasitraka ezak'izay ny anome zay tsara indrindra afa ty aminay ho voninahitra naranao, misy saotra indrindra Jesosy. Halleluja. Amen. Halleluja. Azahoany toeranao zany. Halleluja. Mino fa ho tahin'ny tompo ianao androany, isan'andro dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Aoka hiakasitraka an'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainana. Amen. Amen. Te ilaza aminao fotsiny androany hoe avy ny fo ianao izy zao hoe. Tafiry ianao ny fo tamin'ny maraina. Tafiry. Engeneka ambany vavaka ianao tamin'ny maraina. Halleluja. Sao rehefa tonga ny hariva dia atory isika. Fa ny maraina n'iny tsy anjaranao ny mamono tenanao. Tsy anjaranao ny mamono tenanao, fa anjaran'Andriamanitra ary fomba fiasan'Andriamanitra.
mbola ndraiky tandriamanitra mandrakarivana za na ianao ary tadio tsara fa izy ny antom-pivelomantsika, izy ny antony etsehatsika, izy ny matoy zavatsika. Aoka ay anome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva ianao. Amen. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao a. Mba hatonga anao voatahiry hatramin'ny teniko tsara. Hatramin'ny engany ka hatra hatramin'ny farany ianao. Fa zay mahatra hatramin'ny farany no ny tompo. Dia maninona? Mety ho avy ny sakana, mety ho avy ny olana, mety ho avy ny zavatra maro hitranga. Mba voatahiry hatramin'ny farany amin'ny fampofony ianao. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny tsara indrindra. Tsy hainay tsy hivavaka ka tonga anay hifantoka bebe kokoa hatrana ao amin'ny famponanao. Ary tonga anay tena ametraka anao olohany mandrakariva amin'izay rehetra tanterahanay sy amin'izay rehetra etaetanay. Dia ny amin'ny fikasanay zany Jesosy malalo misaotra. Ary ny angatahako ankehitriny ho amin'izao fiangonana izao dia mba ho voatahiry hatramin'ny farany tsirairay avy. Ka na ina zavatra mety mitranga ary na ina zavatra mety miseho dia tsy hampemitra anay zany. Na tonga anay ihany koa hiverin-dalana, na tonga anay hangatsitsika. Fa arakaraka ny sehony reny indrindra no atokony hatonga anay hirehitra bebe kokoa amin'ny fitiavana ary hatonga anay hanamafiorina amin'ny fiorenana sy ny fijoroana ho amin'ny sitraponao. Dia misaotra indrindra raiko fa tia anay loatra ianao. Mankasitraka Jesosy, terizo ny fiangonana atoky hatramin'ny farany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Halleluja. Ingany ka tsy etany ianao ny vavaka fa mitoerana rehetra izay misy ianao. Aoka hanana fiazonana ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tampaka ianao zany. Amen. Androso amin'ny fandarana manaraka tsika dia afahantsika manome ho an'Andriamanitra. Andao tena hanome ho an'Andriamanitra isika. Ary fotoana tena hanehoana ihany koa ny fanomezana fa mahay manaja an'Andriamanitra sy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Te ilaza aminao foana hoe hitondrainy tsara indrindra avy any aminao Andriamanitra. Rehefa vomanao ny fanatitra dia anatanteraka izany tsika eo ny fanaterana ampahafolo-karena, ny fanohanana, ny fandarana amin'ny tele sy ny radio. Avy eo tatazantsika ny fanatitra dia tsy hiakatra eto intsony raha tsy vita mihitsy alohany fanatitra lehibe zany. Dia isaky ny farany volantsika no mizara ny valopy fa isaky ny voalohany volantsika no mamerina azy. Dia androany ny fotoana amerenantsika azy dia tonga dia miomana ny fanatitra rehetrarehetra vao vita mihitsy ilay fitatazana ny fanatitra voaloha dia tonga dia miverina avy hatrany ianareo manatanteraka ny fanatazana ny fanaty-dehibe zany. Hitsangantsika eo am-pitsanganana lorantsika ny fanatitra voninahitra Andriamanitra. Ndao hitsangantsika tompoko. Misaotra indrindra tompo satria ny teninao dia marina hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra dia indreto izay miaraka amin'ny fanatitra ay. Tsy ny tenana ihany no atolotray ho anao fa zay rehetra mety hananana ihany koa. Hatramin'ny sitraponay sy ny fanirianay dia efa natolotray eo am-pelantananao. Mba ianao ny hita ary ianao ny asa ary ianao ny sahananay. Dia indreto izay mitondra ny eo am-pelantananay indray koa androany ho fanohanana ny asanao ary ho fampandrosoana ny asanao daholo zany rehetra zany. Na ny amin'ny ampahafolo-karenza na ihany koa eo amin'ny fanatitra voaloha dia ny fanaty-dehibe ihany koa izay tanterahanay hamerenanay azy androany. Dia matoky fa miaraka aminay ianao. Dia eto mifanatrenao raiso ampifaliana tompo fa amin'ny fifaliana koa ny aloranay izany. Ary anio dia manonona tsodrano zao fiangonana izao. Ka mba tsy sotonona ho malahelo tsony fiangonana fa mba ho fiangonana ampandraisiny amin'ny zavatra rehetra ary ho tahina amin'izay rehetra ataony ane izy. Dia ho tanteraka amin'izy ireo ane izany amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana ny vavaka. Amen. Asehoantsika ny tompo ao anatin'ny fanatitra fa mitoky amintsika ary mino azytsika.
ianao no itotsiko ianao no itotsiko ianao no fifaliko ianao no fifaliko Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao ianao no fandreseko ianao no fandreseko ianao no fiereko ianao no fiereko Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Fa ianao Tompo ianao no antony sy ainako Fa ianao Tompo ianao zava-drehetra Milanao a Tompo Milanao ato na dia manana azy Milanao ato na dia sahirana azy Milanao ato Fa ianao no Milanao a Tompo Milanao ato anaty fifaliana Milanao ato anaty fahoriana Milanao ato Fa ianao no ianao no antenaiko Ianao no antenaiko ianao no andrandraiko Ianao no andrandray Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao ianao no faniriko Ianao no faniriko ianao no tena tiako Ianao no tena tiako Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Tompo ianao Fa ianao Tompo ianao no
fitarina avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay avy aminao fitarina avy aminao fandreseko avy aminao Alleluia. Dia isaorantsika ny tompo ny amin'izay fandarana vita teo zay fa tonga ny fotoana zay efa antsika iray latabatra ny tompo isika ankehitriny. Amen. Amen. Ny afatra dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1:10 dia eo amin'ny 4:30 no ahitsika voalohany zay nafara ny Paoly ny amin'izany. Fa maninona moa tsy maintsy ataontsika izy ity zany dia maninona ihany koa tsy samy mitondra mofo iray avy any an-tranontsika satria izao le izy zao ny ambaran'ny Paoly. Ary raha misy olona nona aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy angonanareo ho fanameloana ary ny zavatra sisa dia alahatro rehefa tonga ao. Zany hoe maro ny zavatra tian'ny Paoly resahana amin'ireo Korinto reo zay haitsika fa ny Korintianina dia olona tena nanana fiainana fahavetavetana tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa isaorana n'Andriamanitra fa maro ny olona efa niova fo. Ary tao anatin'izany indrindra nampianaran'ny Paoly momba ny fiarahana amin'ny tompo amin'ny alalan'ny latabatra masina zay tanterahantsika ankehitriny. Dia ny mofo zay hozaraina ho Paoly tsy ilay mofo avoky azy tahaka ny hohaniny any an-tranony fa raha noana izy dia alao izy mivoky any an-tranony fa satria tena ny tompo no endrika ho aseho ka hozaraina amin'ny olona rehetra dia izany indrindra na tonga ny Paoly nampianatra sy ny resaka izany. Fanampin'izay ihany koa eo amin'ny 9 fa 17 dia izao ny ambaran'ny Paoly. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ranony tompo izy. Zany hoe le kapoaka, le mofo izay endrika kely hitany masontsika kanefa manana lanja indrindra amin'Andriamanitra izany. Ka zay na tonga ny Paoly nanafatra hoe raha amin'ny fanahy tsy mendrika ny rahantsika mihinana sy rahantsika misotro dia voambara fa homeloka ny amin'ny tena ny tompo izy sy ny amin'ny rano. Izany indrindra dia zay ny antony tsy maintsy ivavahantsika melohan'ny vanim-potoana ahafahantsika iray latabatra ny tompo. Ary misy herinandro sahady efa nomanina ianao fa iray latabatra ny tompo isika. Iny herinandro iny dia efa herinandro mpiomanana ahafahanao mandinika sy mamantatra ny tenanao hoe manahoana ianao ao anatin'izany raha toa ka iray latabatra amin'ny tompo. Ny ataontsika an'io dia fanamafisana fotsiny sisa. Raha toa ka hitsangantsika rehefa avy eo iray latabatra ny tompo dia ho fanamafisana sisa no tanterahantsika. Toy noho izany indrindra dia mitonanao amin'ny anaran'i Jesosy engany tsy rehefa iray latabatra ny tompo ihany ianao no mendrika fa amin'ny fiainanao amin'ny isan'andro mihitsy na kariary zany na takonana dia mba ho mendrika ho an'ny tompo mandraka hariva ny fiangonany. Dia sasianao zany fiangonan'ny tompo zany. Amen. Andao hitsangantsika iray latabatra ny tompo. Asaiko avy hatrany ny mpandahatra ny fanasana hiakatra ary ao anatin'izany dia tiako ianao mba tena hivavaka hanamafy ny fanoloran-tenanao ihany koa ao anatin'izany dia rehefa tonga eny aminao ny mofo sy ny kapoaka tsy tonga dia mihinana akory ianao fa mifampiandro isika araka ny lazain'ny Paoly hoe rehefa hihinana ianareo dia aoka hifampiandro izy ny tenan'Andriamanitra. Andao hivavaka isika atoloro ny tenanao an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra araikitra indrindra mahatsiaro indray zay raha mahatsiaro ankehitriny raha toa ka tonga eto amin'ity toerana ity izahay ka
iray latabatra aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia fantako Andriamanitro fa ny fafanay miaraka aminao, iray latabatra aminao, hiara-hinana sy hiara-hisotro aminao, dia fotoana masina izany, ary fotoana tsara indrindra ihany koa. Tompo, tahaka ninona ny hafalianay raha toka manamboninahitra na olona malaza eto amin'ny tanàna na eto amin'ny firenena misy anay no mba manasa anay ho amin'ny fampakaram-badiny zanany ny tenany mihitsy aza. Dia manahoana ny hafalianay mietanetana sy miedinedina manoloana ny famonjena ny zandraraha zany. Fa eto dia ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra no manasa anay hiara-hinana sy hiara-hisotro amin'ny latabatra. Dia ianao zany Jesosy no manasa anay eto ankehitriny hanatrika izao, ka dia falo ny fonay ary amin'ny fifaliana ny ahafahanay miaraka miray latabatra aminao indray ihany io. Tompo, nanafatra mafy amin'izany ianao, fa ho avy ihany koa ny vanim-potoana izay ahafahanay miray latabatra aminao amin'ny fanjakana, amin'ilay fanjakanao hariva fotoana. Dia makasitraka indrindra Tompo, satria afaka manatanteraka izany amin'ny fifaliana eto anatrehanao zay. Fa mahatsiaro raha mahatsiaro tokoa izay fa noho ny amin'ny fodimandrinao ary noho ny amin'ny fiaretana ny aretanao ho anay ny antony izany. Ary izany indrindra ny antony aranay mihinana ankehitriny, fa manambara fa maty ho anay tokoa ianao, ary inonay izany, ary mino ihany koa nefa izay fa nitsangana tamin'ny maty ianao, ary velona ankehitriny, ary velona mandrakizay. Amin'ny fifaliana tanteraka no ahafanay miray latabatra eto anatrehanao amin'ny fanafeny fahamendrehana ho amin'ny fankatoavana ny anara-masinao. Misaotra indrindra raiko fantako te miaraka aminay ianao. Toiziny vavaka ao, aoka teny vavaka ianao anatin'izany. Aoka teny vavaka ianao, fa ny fahatsaranao tompony matoy izao anay, ary ny fahasoavanao sy ny famindramponao no miaraka aminay mandrakariva. Matsiaro ny fahavelomanao amin'ny sitraponao izay Tompo, ary matsiaro izay fanavotanao, ary tsampanay eo amin'ny tenanay ny famonjena sy ny fanavotana izay nataonao anay. Izany indrindra dia faly indrindra ny fonay Tompo. Halleluja, halleluja. Makasitraka indrindra Tompo. Halleluja. Anao rery ihany ny tera, anao rery ihany ny sotra, anao rery ihany ny aja, anao rery ihany ny voninahitra. Ka dia mankasitraka sy mankalaza ny anaranao ny amin'ny fahatsaranao mandrakariva izay, ny amin'ny fanavotana sy ny amin'ny famonjena izay nataonao anay. Fa novonjena izay ary nafahana izay, ary ndeto izay tonga eo aminay ny fanafahana, ary tonga eo aminay ny famonjena, ary tonga eo aminay ny fanavotana. Tompo, misaotra ny amin'ny fidiananao anay, ny amin'ny atsonao anay tsiraray avy reto. Olona voata zay, olona voafidinao zay, olona natsonao zay. Ianao ilay niantso anay, anehoanay ny anaranao masina, anehoanay ilay anaranao mahagaga, fa tsara indrindra ianao. Dia misaotra indrindra raiko, tsy hainay tsy saotra, tsy hainay tsy idera, tsy hainay tsy akasitraka, tsy hainay tsy akalaza. Halleluja, halleluja. Aoka hivavaka hatrany ianao ka hanome voninahitra an'Andriamanitra.
indrindra Jesosy misaotra ny amin'ny famonjena sy ny amin'ny fanavotana taona fa ianao namonjena Alleluia. Sotranao zay tompo makasitraka andrindra fanao ny amin'ny azo fijalianao dia vita fihavanana aminao misaotra andreny Alleluia. Raha misy mbola tsy nahazo dia atsangano tanana. Misy olona mbola tsy nahazo any afarany arina. Ataovy ambony ny tananao izay mbola tsy nahazo fa namandamina izany. Raha toka efa eny am-pelatananao ny mofo, izay fatsika miara manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, manambara ary milaza soratra masina fa nandray mofo ny tompo tamin'izany fotoana izany andeha novakiny ary natolom-pianana dia nilaza izy tamin'izany fotoana izany hoe raiso ity ny tenako ho anareo. Andeha hivavaka isika ho an'ny mofo amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra, ety an-tananay tokoa ny mofo ahafahanay miara-manatanteraka ny teninao ary mba ho tanteraka aminay tokoa ny soratra masina hoe dia niara-ninana ny mofo izy ireo. Dia hiara-hinana ny mofo tokoa izay ankehitriny amin'izao ora sy fotoana izao, ka dia hinonay fa tsy ho tononona aminay ny aretina ary tsy ho aminay tsony ny fahafatesana ho voninahitra ny naranao. Misaotra tompo. Amen. Hiara-hinana ny mofo isika amin'ny anaran'ny tompo. Dia hoy soratra masina. Dia araka izany koa ny kapoaka. Rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako.
izao natao fahatsiarovanareo anao vina no misotro ianareo. Andao hivavaka ho an'ny kapoaka isika ka hisotra an'Andriamanitra ny amin'izany kapoaka izany amin'izao raha izao. Ry Andriamanitra rany an-tsandrindro misotra ny amin'ny kapoaka izay ety an-tananay ankehitriny. Ahafahanay miara misotro ary maneho amin'ilay fanekena vaovao amin'ny ranao. Fa izay dia novidinao tamin'ny ranao tokoa. Ary voambara sy voaporofo fa famonjena lehibe ho anay izany. Satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy nisy famonjena, ka dia nalatsaka ao ny ranao ho famonjena sy ho fanavotana ao anay. Ary ny ranao lay mandrakotra ny fahotanay ka tonga ao aminay ny fanafahana. Misaotra indrindra Jesosy ao ny amin'ny rahasoa izay nalatsaka ao fanavotana sy ho famonjena ao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary isotro amin'ny kapoaka ny tombo isika. Aoka hisaotra an'Andriamanitra isika. Misaora an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Tomboko amin'ny anaran'i Jesosy ianao mba tena hanolotra fisaorana ho an'Andriamanitra. Halleluja. Mankasitraka indrindra Tompo. Ny amin'ny nafanay rehetra ny ara-nihinana ary nafanay rehetra ny ara-nisotro tamin'ny kapoaka ihany koa. Mba voninahitry ny aranao. Misaotra indrindra raha io. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Tianay loatra ianao. Novonjenao zahay ary nafahanao zahay. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Misaotra indrindra Tompo. Tsisy nitakanao ary tsy misy ny mitovy aminao. Fanavotanao zahay. Maimay mipona ny amin'ny fanavotana sy ny amin'ny famonjena izay nataonao anay. Ka tonga tao aminay ny famonjena ary tonga tao aminay ny fanafana, tonga tao aminay ny fanasitranana ary tonga tao aminay ny fahasoavana lehibe izay namonjena ao anay ankehitriny. Dia misaotra indrindra raiko. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Halleluja. Amen. Misaotra antsika ny Tompo izay. Mazao ny toeranao anao hira anankiray aloha tsika ahafahantsika manatanteraka ny amin'ny fanangonana ny amin'ny kapoaka izany dia mangataka hira anankiray.
vavaka ny tenin'andriamanitra isika misotranao zay ry andriamanitra rainay tsara indrindra tonga fotoana izay ahafahanay manatanteraka mandreny amin'ny teninao indray amin'izao fotoana izao tompo inoko fa hiteny aminay rehetra ianao ao anatin'izao fotoana izao zay ahafahanay mandreny teninao dia inoko fa isy vahaolana ho an'izay mananolana tonga eto ary isy fanasitranana ho an'izay marary ary zay rehetra reraka soa sara-pana dia ho atanjahanao indray ary inoko fa zany teninao zany dia amelona ny ato fanandray manontolo ka ho tonga ho amin'ny fahatanjahana iverina amin'ny lohan'ny amin'ny famponanao indray izy ireo izay efa nangatsitsika dia itoy amin'ny fandrosoana ho amin'ny sitraponao indray misaotra raiko misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao naovana ny vavaka amen halleluja halleluja amaky tenin'andriamanitra isika tsy asakananao ny amin'ny programan'andriamanitra ny fahavalonao zany dia nde tsy asakana amin'ny programan'andriamanitra mihitsy zany ny fahavalonao fa andriamanitra dia zao manana programa tsara ho atao aminao mandritra ity taona ity zao farany taona izao dia ananan'andriamanitra tanjona ny amin'ny programa tsara ianao izao fiangonana izao isika mianakavy halleluja nomeritoko faharoa amby roapolo andiny farokatra amin'ny fahina novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nomeritoko faharoa amby roapolo andiny faharoa ka hatramin'ny fahina ole ten'andriamanitra ary balaka zanaky Zipora nahita izay rehetra efa nataon'ny Israely tamin'ny Amorita dia raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny amaron'ny olona ary nangorory Moabita noho ny zanak'Israely dia hoy izy tamin'ny olona ny Midianita ankehitriny dia hiraoka izay rehetra manodidina itsika ireto vahoaka be ireto tahaka ny firaoka ny ombony zava-maitso any an-tsaha ary balaka zanaky Zipora no mpanjaka Moaba tamin'izany andro izany dia naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanaky Beora any Petora izay eo amorony ony dia eo amin'ny tanin'ny fireneny mba hampaka azy ka nanao hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egypta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifiko ho ankehitriny mba mankanesa tia ka hozony ho ahy ty fireneny ty fa mahery noho izao izy angamba hahazo hamely azy isika ka androka azy hiala amin'ny tany ao satria fantatra fa izay tsofinao rano dia voata ary izay hozoninao dia voahozona io ny ten'andriamanitra nomen'andriamanitra ho ambara aminao androany halleluja halleluja tady dio fa tsy hoe rehefa lasa kristianina isika rehefa mivoaka tao amin'le toerana na ny andevozana antsika isika fa iny tsika dia nozony ny fiainany ratsy na voaozy ny fiainana maloto
nanao zay tiatsika atao tamin'ny zava-dratsika fa iny ka rehefa niala tao amin'izany tsika ka tafafindra ho amin'ny lalan'Andriamanitra ho any amin'ilay fahombiazany fandresena ho amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy hoe tsy manana fahavalontsika na tsy manana fanelingelenana intsony fa tsarovy fa le fahavalontsika dia tia anelingelinantsika ary tia anakana atsika ary tia motika atsika mihitsiny ary tia anozona mafy ny fiainantsika tsy ho tonga any amin'ilay tanjon'Andriamanitra. Ary zany ny zava-nitranga teto tia anakana fotsiny ny zanak'Israely niala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Ny atsika ankehitriny niala vao amin'ilay toerana ratsy isika nafindra an'Andriamanitra amin'ilay toerana tsara ary hoentiny ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Mbola te hijanona eto ianao? Hoentiny hifindra any amin'ilay fiainana mandrakizay ianao io. Tahaka ny namindran'Andriamanitra ny zanak'Israely niala tao Egypta ho any amin'ilay toerana soso tsara izay tany tondra nosy tantely dia manana tanjona any aminao ny amin'izany koa Andriamanitra analanao eto amin'ity zao tontolo izao ity ary ampiditra anao ao amin'ilay toerana tsara eny. Fa eo an-dalam-pandehanantsika izao. Ilazaina akaikinao an-dalam-pandehanantsika izao e. Maro ny sakatsakana ary maro ny zavatra maro izay mety hanafotoana anao ary mety handreraka anao. Fa inoko androany fa tsy ho reraka ianao. Halleloja. Raha jerena ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe rehefa nahita i Balaka izay mpanjaka ny Moaba tamin'izany fotoana izany fa nivoaka avy tany Egypta ary eniny ny feo fa ny tanàna rehetra izay nandana zanak'Israely dia noravan'ny zanak'Israely avokoa. Dia niantso lehilahy anankiray piskidy izy. Rehefa miteny io lehilahy io ka atsofin'ny rano dia tanteraka. Ary rehefa miteny io lehilahy io fa izay hozon'ny lehilahy io dia tanteraka. Olay fitenena izay mainy endimboanjina. Natazana ny zanak'Israely izy ary naheno ny zavatra nitranga rehetrarehetra ka niororo sy natahotra sy nangovotra izy. Engane ka angovotra sy orooro eo anoloanao ny fahavalonao. Ary izay rehetra hitsangako fahavalonao dia hivadi-po izy. Fa tsy ianao ny atahotra, tsy ianao ny angorohoro, tsy ianao ny angovotra. Raha Andriamanitra ny momba antsika, nahoantsika no angovotra, nahoantsika no atahotra, nahoantsika no misalasala. Tazomy ny tanjonao le fiarahana amin'Andriamanitra, tazomy ny fifandraisanao le fifandraisana tsara amin'Andriamanitra mba ho tonga ao amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanao. Amen. Ry havanao napaka piskidy ity lehilahy ty. Mety misy olona any izay nety nitsangako vahavalonao ka nitady piskidy mihitsy mba hamelezana anao fa tsy avoanao izy. Tsy asakana ny programan'Andriamanitra. Ilazaina akaikinao tsy asakana ny tanjon'Andriamanitra. Ianao io rehefa tonga tao amin'ny famonjena dia tsy azo zonony ianao. Azonao ve zany? Tsy azo atao inona? Tsy azo zonony zany intsony ianao. Ary na manozona anao ary ny olona dia tsy ho tanteraka aminao zany. Saingy izao hoe tsika koa tsy mamerina ny ozona ho any amin'ny olona satria tsika tsy mpanozon'olona ka andeha hanozon'olona ihany koa. Afaka manozona antsika ny olona fa tsy ho tanteraka mandrakizay zany. Raha toa ka mbola mitoetra ao amin'Andriamanitra ianao dia tsy antra aminao ny fanozonana izay hanozonan'ny olona anao. Aza miady amina mifamaly amin'ny akory, misaora an'Andriamanitra. Ahoana ny tenin'ny Tompo? Misaora ho an'izay manozona anareo. Mivavao an'izay manenjika sy mankahala anareo. Amen.
ao tsara venao azonao tsara ve ny tenin'Andriamanitra manana programa aminao io Andriamanitra teny andalana ny zanak'Israely te hanaka anazy balaka ka ny antso amin'ny Balama ary zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Balama tamin'ny alina any amin'ny 12 dia nanana hafatra manokana ho an'ity lehilahy piskidy tia Andriamanitra io tsy lehilahy mpanompon'Andriamanitra io fa piskidy io fa nitongavany Jehova tao izy nitongavana tao izy tamin'ny alina nilaza izy hoe alao aloha zany mba hanontany kely an Jehova fa nitongavany Jehova tao tokoa izy tongavan'Andriamanitra tao tokoa izy fa iza moa ireo lehilahy miaraka aminao reo any amin'ny 12 dia hozy izy ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka amin'ny ary na manozona izany firenena izany fa voata izy ianao le firenen'Andriamanitra ianao le fidin'Andriamanitra tao maro ianao le olom-boafidin'Andriamanitra ianao le olom-boafidin'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra ianao koa no fidin'Andriamanitra novidiny tamin'ny rany fa ianao koa no fidin'Andriamanitra halleloja tsy azozonony ianao nanontany azy mantsy Andriamanitra nanontany an'ity lehilahy antsoina hoe Balama ity Andriamanitra hoe fa manao inona ato aminao reo lehilahy reo teo Balaka zanaka Zipora naniraka an'izy ireo mba hapaka mba hanosona zany firenena Israely zany izy hoy Andriamanitra tsy mahazo mandeha any ianao halleloja manina hony olona ina ondra olo reo tsaratsara amin'ny olona tsy manosona anao tsy manisy ratsy anao fa ianao dia olona ianao dia olona ianao dia olona natokana ho any amin'ny fiainana mandrakizay aza tezitra amin'izay te hanisy ratsy anao akory aza sositra amin'izay te hanenjika anao akory aza mamaly izay miteny ratsy anao akory fotoana tian'Andriamanitra anovana ny tantaram-piainana misy eo amin'ny fiainanao zao halleloja ao ny 17 izy ina lazainy eo amin'ny 17 amin'ny soratra eo dia ny fomaraina koa Balama ka nanao tamin'ireo andrian-dahy mibalaka hoe andeha mody any amin'ny taninareo fa tsy avelan'i Jehova andeha hiaraka aminareo aho halleloja na dia piskidy ary izy dia nanaiky izay fanambaran'Andriamanitra satria lehibe ny Andriamanitra ka nampandehanody andreo olo reo izy ingeneka ho tahaka izany koa ianao ampandeha ary anala an'izay tsy izy rehetra eo amin'ny fiainanao ianao amen amen halleloja fotoana hijoroanao sy horenanao tsara ho an'Andriamanitra ao amin'ny 7:20 rehefa Andriamanitra no mitahtsika dia hitahtsika mandrakizay izy tsy miovaova Andriamanitra ary tsy mivadibadika Andriamanitra eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 dia zao ny ambaran'io tenin'Andriamanitra io 24 dia zao ny ambarany dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka nanina hony nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka ka ny tea-tanana izy dia hoy izy tamin'ny Balama hanosona ny fahavaloko ny antsoko anao kanjo efa nitsodrano azy intelo ianao zao impirony koa ankehitriny mandosira ho any amin'ny fonenanao ianao hoy izao teo hanome voninahitra anao tokoa aho fa indro Jehova efa nisakana anao tsy azo voninahitra 12 dia ho Balama tamin'ny Balaka moa tsy efa nilaza tamin'ny irakao izay ny rahanao tamiko vahoaka nanao hoe na dia omeny Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony azy aho tsy mahazo manohatra ny didin'i Jehova na anao soa na anao ratsy avy amin'ny saiko
zay ho lazain'i Jehova ihany no lazaiko. Halleloja. Halleloja. Azonao ve ny tantara? Tsy maintsy ny dinganiko ilay satria fokely ny fotoanantsika. Rehefa tena tsy azo mibalaka i Balama tamin'ny iraka voalohany fanasain'ody ireo, tena andifika fa iraka faharoa izy olona be voninahitra kokoa satria tafika ny nalefany tany tamin'izany fotoana izany. I Balama koa tsy natahotra an'ireo tafika ireo fa fantatry balaka tsara fa io lehilahy io dia izao hoe rehefa tsy handeha izay izy dia tsy handeha, rehefa hanao izay izy dia manao, rehefa tsy hanao izay izy dia tsy hanao. Dia tsy nandeha tokoa izy nanaraka izay nytenenin'Andriamanitra izy na dia hoe mpiskidy azy. Dia inona ny zavatra nitranga? Izao indray ny tenin'Andriamanitra taminy, mandehana ihany ary. Ary teo ilay nahatonga biriky ny teny satria nanao akazakazaka izy, nilomay loatra izy, faly loatra izy hoe mahazo mandeha indray. Andriamanitra tsy mivadibadika fa zao ny an'Andriamanitra rehefa izay dia izay. Fa tian'Andriamanitra ho porofona koa nefany fa na andehana izy na tsy andehana izy, rehefa voata ilay firenena ohatranao dia voata mandrakizay. Rehefa ho any an-danitra ilay olona dia ho any an-danitra, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Kanjo rehefa tonga tany dia nampiseho ny firenena Israely tamin'ny endrika intelo Balaka tamin'ny Balama. Nientiny teo an-Kariary tamin'ny hitsiny aloha, dia avy eo nientiny iray teo an-Kandepona, dia nientiny iray koa tamin'ny toerana hafa mba hitazana ny firenena Israely ka ahafahany manosina azy. Fa isaky nahita ny firenena Israely izy dia nandeha nanompo sikidy aloha, nanao sikidiny izy, ary tamin'izany Jehova dia nametraka amin'ny teny tao am-bavany. Kanjo ny teny napetraka Jehova tao am-bavany dia tsodrano foana ho an'ilay Israely. Pepe kely aloha ny misoroko ny eo akaikinao. Nefa lasa anao nitsodrano hoe. Efa lasa atsika nitsodrano. Tsodrano voalohany taona, tsodrano manasaka ny taona, dia nitsodrano mifamarana ny taona. Halleluja. Hitanao Andriamanitra. Halleluja. Rehefa izany isaorana an'Andriamanitra. Fanolobavy Balaka hoe loza. Anosina ny antsona an'ilay rangahy. Mitsodrano iray ny ataony. Anosina ny atsoka anao izy izao ianao efa nitsodrano azady intelo be izao. Ny tsodrano rehetra ho tanteraka aminao. Ho tanteraka aminao. Rehefa nividian'Andriamanitra ianao, izay tahinao Jehova dia ho voata mandrakizay. Tsy hivadika mandrakizay ane ny Tompo. Amen. Ahoana tsara ozy izy Balama tamin'ny Balaka. Andriamanitra ange ozy tsy olona kanday nge. Tsy mivadibadika ine izy. Zange efa niteny tamin'ny iraka ao fa ianao tsy nety fa mafisofina mbola naniraka olona apakandray ianao e. Efa nandaha tamin'ny voalohany fa ianao mbola tsy manaiky ianao fa mbola namerina olona matanjatanjaka bebe voninahitra hiaka ty amiko indray. Efa nilaza fa na dia misy volamena eran'ny trano azy tsy mahazo mihoatra ny teny izay apetraka Jehova ao am-bavako. Tsy mahazo mihoatra amin'izany na ho teny soa na ho fanozonana avy amin'ny saiko tsy azoko atao izany. Halleluja. Fa izay asain'i Jehova teneniko ihany ka apetrany eo am-bavako dia izay ihany no teneniko. Halleluja. Eritreritra n'io teny io dia hozy ako hoe karakorinao izay Balaka e. Midaladala loatra ianao. Halleluja. Nandeha nitsodrano, popoka nitsodrano, kivingaraina. Andeha mody any amin'ny tranonao any. Nandroaka sisany natao. Andeha mody any amin'ny fonenanao any. Tadio tsara. Fa ny Israely dia tsy iza fa tandindoko sy tandindonao zany. Amen. Ahoana tsara? Tandindoko sy tsy azo sakanan'ireo. Tena akaikinao, tsy azo sakanan'ireo e. Ianao koa tsy azo sakanana.
ianao koa tsy azo sakanana, ianao koa tsy azo sakanana, tsy azo sakanana fandrosoanao any an-danitra. Tsy ho voasakatsaka ny zava-misy intsony ianao. Mety mbola mpisotra angamba ny vadinao, mety mpilahady lava angamba ny zanakao, mety tsy pino angamba ny ray aman-dreninao, ka manao vava maro isan-karazany mba hanakanana anao tsy handroso. Aza mifamaly aminy, aza milaza amina inona na inona akory, fa ny tomboko ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy mba handroso tahaka ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely tsy malala ny zava-mitranga rehetrarehetra atao Balama sy Balaka, fa ny azy mandroso ihany ny fantany. Ianao koa oka tsy halala na inona ho tenenin'ny olona momba anao, fa oka ianao handroso ihany ny fantatrao. Arak'ilay raha hoe mandroso, tsisy miembotra mandroso, andao androso. Halleloja, halleloja. Ny mpanakana anao no oka ho kivy, fa tsy ianao no kivy amin'ny tenin'ny olona sy ny zavatra maro ambaran'ny olona. Esory ao amin'ny lohanao, amin'ny sainao, amin'ny fonao, amin'ny fananao, amin'ny tenanao, ny ankiviana, mandroso ianao. Amen. Mandroso zanak'Israely. Vahoaka tsy azo sakanana reo. Tena akaikinao vahoaka tsy azo sakanantsika. Andriamanitra nefa nanao programa hitondra an'ireo. Halleluja. Tsy voasakana ane ianao. Evinao ny tantaran'i Josefa. Andeha ho jerentsika indray ny olona anankiray, fa tahaka izany ihany koa ianao eo. Izao. Amen. Any amin'ny Genesis toko vita amin'ny 3:20 ka hatramin'ny 1:20 dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa tazany rahalahy Josefa, ary nahatazana azy eny lavitra eny ny rahalahiny. Koa raha tsy mbola nanakaiky azy Josefa, dia ny ray tetika mono azy izy. Naninona? Dia niresaka hoe izy, indro tamin'ilay mpanonofy. Koa ankehitriny andeha ho vonotsika izy, ka tsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'ireo lavaka ireto, ary teo tapaka kely izy, ary teo aoka ho lazaintsika hoe efa lany biby dia biby masika azafady izy. Dia ho hitatsika amin'izany na anahoana ny nofiny. Halleloja. Naninona tsara. Tena hoe tezitra ny olona. Fa ny toy an'io dia Robena dia niaro azy ireo hoe niaro azy ireo tsy handatsatsara Robena hoe aza mamonina mikitika ny an'ny sasa. Atsipazony ray amin'ireo lavaka ireo izy. Ry havano, anio dia tia hanambara aminao fa matetika tahaka izany ny zavatra mitranga amiko sy mitranga aminao. Ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia ohatran'ny zany ny zavatra mitranga. Indraindray tsy olona lavitra ny te hanenjika atsika sy te hankala atsika. Satria na natonga ny reto rahalahy Josefa reto nankala azy, satria Josefa dia nitantara azy ireo ny amin'ny nofiny, ny amin'ny tanjon'Andriamanitra aminy. Ianao io dia hananan'Andriamanitra tanjona, hananan'Andriamanitra tanjona tsara amin'ny fiainanao ianao. Ny tanjon'Andriamanitra indrindra dia ny atonga anao ho tonga ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja. Any amin'izay misy aho Jesosy dia any koa no misy anareo. Ao an-trano raiky dia misy fitoerana maro. Any amin'izay misy any koa no misy anareo. Ohatrany maivana be ny amen anao. Ohatrany hoe misy olana be izany le amen. Tsy te ho any an-danitra nga ianao, tsy te any amin'ilay izay misy an'i Jesosy nga ny tianao ale, fa aiza ny tianao ale. Antanio akaikinao fenao tia, te ho aiza? Te ho any Fransa? Hanao vakansa? Tsy any ny tian'Andriamanitra hitoendrana anao, fa ao amin'ilay fiainany fitsarana mandrakizay. Amen. Dia zany reto rahalahy Josefa reto, sorenany izy reto, ny amin'ny nofinofiny, ny amin'ny teny rehetra izay lazainy, any ka inona nataon'izy ireo? Andao vonoana ho hitatsika ny toy ny tantara, na ho hitatsika hozy izy, anahoana ny fahatanterahany nofiny. Andriamanitra indray tompoko, rehefa nilazanao, fahitanao, dia hitanao mandrakizay izy. Rehefa nilaza taminao, fa hamonjy anao, dia hamonjy anao mandrakizay izy. Tsy mivadika izy.
lazao ny akaikinao fa tsy mivadika izy tsy mivadika Andriamanitra e tsy miovaova Andriamanitra ny olombelona mety miova raha milaza hividy pataloha izy zipo vidiny izy raha milaza fa hividy kiraro izy kapa no entiny izy raha milaza fa hitondra loka izy voanjo ny entiny hitanao Andriamanitra ny olona mety miova fa Andriamanitra tsy miova firifiry ny lokaloko ho tianao aho ary hijanona aminao reriany manam-piavo fahafatesana fa maro vao nahita olana kely ohatrany tsy mety amiko ianao fa Andriamanitra rehefa nahitanao dia mety amin'ny hatrany farany ianao mety amin'ny hatrany farany ianao ilazao kely eo akaikinao mety amin'Andriamanitra hatrany farany ianao Andriamanitra rehefa tiatsika dia tiatsika tsy noho ny amin'ny antony izao fa ny tiavan'Andriamanitra anao dia fitiavana mandrakizay noho ny tiavan'Andriamanitra atsy ianao tsy misy fepetra tsy nametraka fepetra Andriamanitra halleloja amen tezitra ny olona ny amin'ny Josefa tezitra koa ny olona noho ny aminao mba mirasanga ianao amin'ny olona hoe ho any an-danitra fa tonga dia ho sisy henao zao ve no hoany raha ianao makany dia izay ny tonga voalohany tsy nivelany fa nanan'Andriamanitra tanjo zao izy halleloja amen satsy zany ve nandeha fotoana nandalo ny Ismaelita mahainao ve zany nandalo ny Ismaelita hozy ry zalany resaka wow alo io avadika volo le zalahy ty fa reny ny Ismaelita andao akarina dia ho amidy izy namidiny zareo Josefa sekely volafotsy 30 namarotany azy lafo le akanjo soratsoratra nampialina azy hatramin'izay tsy nomeny an'i Josefa nandeha amin'izao ngaraina tonga tany Ekipta halleloja mety nametra-panontaniany Josefa ngamay fa maninona loatra re fa tsy fantatry Josefa mihitsy ny antony natonga azy ireo nanao an'izany fa maninona loatra re dia manao ato izao reto rahalahiko reto dia itao nanao androany avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao zany rehetrarehetra zany mba hanehoany fa izy ny miaraka aminao mba hanehoany fa izy ny mampandresy anao mba hanehoany fa izy no mitantana anao mba hanehoany fa izy ny mamaritra ny fiainanao azon'Andriamanitra tsy nampandalovina tany amin'ny tany Moabita ireto zanak'Israely reto mba tsy siniady mba tsy horeraka fa Andriamanitra mihitsy nefa nilaza hoe ato ny lalany Andriamanitra koa dia nampanao zany tamin'ny Jakoba mba hanavahany any Josefa ka natonga ny ralahany mba hankala azy mety avelan'Andriamanitra mitranga koa ireo olona te hanenjika anao ireo olona te hankala anao toa ohatrany te hitsangana koa fahavalonao izy fa aza manenjika azy na manisy teny ratsy azy akory ianao fa misoran'Andriamanitra halleloja tonga tany Ekipta ny raisin'ny Potifara ny karakaray ny Potifara ho mpikarakara ny tokantranony ny tao an-tranony ahoana indray ny toy any tantara ny olona tsy ahova amin'ny programan'Andriamanitra zany mihitsy tena kaikinao ny olona tsy ahova amin'ny programan'Andriamanitra zany mihitsy tsy ahova ny tanjon'Andriamanitra zany mihitsy ny olona halleloja amen amen halleloja ina zavatra nitranga any amin'ny toko 7:7 7:30 azafady Genesis toko 7:30 andiny fafito sy ny fasivy ka hatramin'ny fasivy azafady dia zao zavatra nitranga raha aloha vadika any ty anaty fa indraindray tapaka le izy dia sahirana
ataoriana n'izany ozy ny vadiny tompony Potifara zany nanompo ny masony ijery any Josefa ka nanao hoe azafady avy andry amiko dia nandà izy ka nanao tamin'ny vadiny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra ananany dia efa natolo no andraikitro avokoa tsy misy lehibe no izara amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao ka ataoko ahoana nanao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra zay le teneniko hoe aza manota izany ianao amen ka hoe misy olona manao ratsy aminao dia anozona na iteniteny foana fa eto Josefa efa tonga tao amin'ny trano Potifara indray izy efa nanomboka niakatra angamba ny lazako azy hoe nisonitra amin'ny toeram-boninahitra kokoa izany hoe tsy tahaka an'ireo andevy rehetra izay niasa tao fa hita fa ambinina amin'ny zavatra atao izy dia napetraka teo amin'ny toerana sahaza sy mety aminy Andriamanitra koa ny ametraka anao amin'ny toerana mety sahaza ho anao manomboka izao aleloia aza midongo toerana tena kaikinao aza midongo toerana hoe aty amin'ny fampona tsy misy fitongina toerana aleloia any amin'ny toerakafa mety misy an'izany fa ato misehatry ny fampona tsy isy an'izany aleloia fa Josefa dia nasondrotra ho azy izy nomena azy ny toerana mety amin'ny sahaza azy aloha ianao izy izy Potifara ianao no mandraikitra ny zavatra rehetra tsy isy fantatro io lehilahy io tsony mifandeha ny zavatra rehetra fa Josefa no mandamina ny zavatra rehetra enganeka olona azo antoka ianao raha anakinana zavatra dia ho vitanao ny zavatra rehetra ianao ny anatanteraka ny zavatra rehetra ho voalaminao zany aleloia olona azo antoka ianao azo itokisana ianao aleloia fa indraindray eo amin'ny toerany azo antoka sy ametrananao io misy fakapanahy eo enganeka ho resinao tahaka ny nandreseny Josefa azy ny fakapanahy izay tranga asiseho aminao ho ny tompo hoe aza vela ho azo ny fotoaman-dratsy izahay fa enganenanao ka tsy ho voataona anao ratsy mihintsiny tsy ho voataona anao ratsy mihintsy ianao ohatra ny Josefa tsy ho voataona nanao ratsy mihintsy izy izany ny vavaka nampianarin'ny tompo atsika hoe aza vela ho voataona ny fanao ratsy izay dia inona tokoa zavatra nitranga tonga mivadin'ity lehilahy antsoina hoe Potifara ity izay tsy hoe efa ramatobe io fa mbola olona tena mba mijoro tsara azo jerena tsara raha ohatra ka amin'izao vanim-potoana izao ny resahana dia hoe matama be volo io i mamasosy zany e nanadala Josefa izy hoy izy tamin'ny Josefa hoe avy andry amiko tsy nisy zavatra nangatany tamin'ny Josefa afa-tsy ny firaisana ranofo tamin'ny Josefa azony Josefa nieritreretina tsara nanao an'izany ary tsy nisy nasakana azy tsy natateraka an'izany fa noho ny tahotra ny an'Andriamanitra izay efa nekeny hotopony ho arahany dia tsy mifidy tamin'izany lalan-dratsy izany izy fa natahotra izy hiaraka amin'ny io ramatoa io ka hoy izy ataoko ahoana ny anao izany ratsy izany eo anatrehan'Andriamanitra ny olona afaka tsisy nahita araka ny soratra indraindray eny amin'ny patalohan'ny sasany hoe par silence tsy azoko loatra ny mahatonga an'le resaka fa hoy Josefa hoe tsy azoko atao amin'ny manginginy zany fa ninina ataoko na ao amin'ny afina na eo amin'ny kariary dia hitan'Andriamanitra ka ataoko ahoana ny anao izay ratsy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra tsy nanao izany izy natahotra izany Josefa efa fantany ilay miandry azy ilay toerany voninahitra izay efa nampanofinofison'Andriamanitra azy fa tsy vadin'olona akory no vadiny ary tsy izany akory ny toeram-pisandratana ho azy fa tsy mbola tonga le fotoana izay tian'Andriamanitra nandatrana amin'ny Mosesy eka ianao koa mety mbola tsy tonga le fotoana tian'Andriamanitra nandatana anao fa inoko fa amin'ity taon'ity le taona izay tian'Andriamanitra hanandratana anao indray ny angatan'Andriamanitra aminao dia mba hitsoro tahaka an'i Josefa hatramin'ny farany tsy ho lavo manoloana ny fahotana amen resin'i Josefa sa tsy resiny
tsy nety Josefa tsy anao zany mandrakizay aho tsy hiditra amin'izany aho vadin'ny tompoko ianao olona jaiko ianao olona tompoko ianao tsy miditra amin'izany aho azafady madama azafady mba ilalana mbola bendra raha ataoko fa nysaviany Josefa tratra mpanolany Josefa tamin'ny fotoana io na olan'le ramatoa izy fa tsy nety izy ny antso vonjenga rainy nitsoaka izy kanjo voasaviko le ramatoa ny akanjony ka voatazony tsy toy izako ny tantara ny hafarany tezitra ny tompony rehefa tonga dia nanao azy tao amin'ny trano maizina aloha mba vakitsika izay ao trano maizina farany lalina indrindra 5:20 ary ny tompony Josefa dia nakasika nanao azy tao an-trano maizina izay fitoerany mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-trano maizina izy zany hoe io trano maizina io tsy tahaka ny trano maizina rehetrarehetra fa io trano maizina io dia trano maizina natokana ho an'ny olona izay nanao diso tamin'ny mpanjaka zany hoe raha dinihana zany dia trano maizina ratsiratsy kokoa io noho ny trano maizina nisy tao amin'ny toerana rehetra tamin'izany fotoana izany eto amintsika zao misy trano maizina maromaro dia haitsika hoe tsy mitovy raha trano maizina riananina dia ohatr'izao ny olona tazomimany raha ny trano maizina riananina dia olona nanao ohatr'izao ny tazomimary dia teo anatrehany indrindra dia tany amin'ilay toerana ratsy indrindra ny nandefasana ny Josefa niletika tanteraka izy fa Josefa tsy nanozona an'izany ramatoa zany tsy nanozona an'izany tompony zany fa nisaotra an'Andriamanitra rehefa tsy navita nanota teo anatrehan'Andriamanitra tsy mampaninona Josefa nihiditra tany an-trano maizina nalaony Josefa ny safidy nihiditra ny an-trano maizina tokizay ny safidy ny anota ka hijangajanga hiaraka amin'ny vadin'olona engany ka toy izany koa ianao aleonao misafidy no sahirana ara-piainana tokizay hiaraka amin'ny mamasosy na hiaraka amin'ny papasosy fa Jesosy angeny tena be sosy azafady Josefa tsy miditra amin'izany tsika ary tsy hiditra amin'izany tsy maninona mety nanontany azy ny tompony fa inona loatra ry Josefa ty adalana izay nataonao ary na tena nazava ry Josefa dia inoko fa tsy anaiky izany mihitsy le rangahy io satria le akanjo Josefa nge dia pirofo anankiray tahaka ny hoe tsy azo elana mihitsy fa dia tena nataonao tokoa rangahy le izy ahoana ary zany ty akanjonao ty raha ohatra ka tamin'izany efa nisy pataloha dia ahoana ty patalohanao ty eto zany tsisy hevitra tsy maintsy mihinana ianao tsisy fanazavana tsony mihitsy tsy tamihitsy zany nazavana Josefa azy tsy manina ho Josefa tsy olana raha zay fantatrao fa mety aloha hoany tsisy mpanaty bary tany tena kaikanao tsisy mpanaty bary tany hoe tsisy fianakaviana mpitsidika tany marina nge zany tsisy olona mba neterany Josefa mba ny filazantsika azy dia mba hanao intervention azy mba hanampy azy ka ahafahany mba mivoaka aingakainganao amin'io toerana io ary mipitsara ihany koa tsy te halala fa efa nahita ny zavatra nitranga hoe tratra farany ianao ny patalohanao manambarina fa iny ary miditra dia niditra tany izy ny alokaloka tany loha Josefa nandritra ny fotoana maro fa tiako milaza aminao ny tantara ohatrany niletika izy ry havanao ny fisandratana dia ao ambanin'ny fanetretena ny fisandratana dia aorianany fanetretena ny fisandratanao io dia aorianany fanetretenanao halleluja nanaiky ery Josefa tsy nampaninana azy zany tezitra tamin'io ramatoa ve izy tezitra tamin'ny tompony ve izy tsy voasoratra zany mety mba nitomany kely any angamba izy mety mba nalahelo izy efa maninona ary nandraitsika rehefa manompo ny tompo dia ohatra ny te-antany hoe Jesosy eo faroviana ihany ho avy roviana vo hifarany ty tantara ratsiko ty ho avy amarana azy tsy ho elan'ny tompo hifarany io
Fonitra tany kelikely izy a dia raina ny tompo. Halleloja, halleloja, amen. Na nisy tandapa-roa lahy tonga tao, iny ny lalana ny voahany tao. Nanofo reo, engany e, ity fiangonana mpanonofo ty ho tanteraka ny nofony. Ho tanteraka le nofonao. Any aparany any, rehefa milatsaka ny fanan'Andriamanitra, misy mahita fahitana, misy maminonofy. Alleluia. Tanteraka le izy. Tonga teo amin'ny toerany voninahitra Josefa. Rehefa nahavy nandalo maizina izy, dia nasandratr'Andriamanitra. Halleluja. Aza mieritreritra tsisy mpanenjika rehefa tonga amin'ny fampony. Aza mieritreritra hoe tsisy tsony vita ny ady, vome misy ny ady. Vome ohatry ny mamay be zany. Fa eo le mitaky faharetana eo. Eo le mitaky fiorenana eo. Eo le mitaky fijoroana eo. Fa ambadika io fisandratana eo. Ambadika io fiainana mandrakizay io. Ambadika io fandresena miezinezina io. Alleluia. Amen. Dia antany anao afaka no tonga tany Egypta ve Josefa raha tsy namidiny ralahany. Afaka no tonga tany Egypta ve izy raha tsy namidiny ralahany. Tsy afaka no tonga tany Egypta Josefa raha tsy namidiny ralahany aloha. Afaka no tonga teo amin'ny toerany fisandratana ve Josefa raha tsy nitrango ty raha matoa mahafinaritra ty. Ho tonga tao amin'ilay tranomaizina ve izy, nafahany niaraka na nafahany niaona tamin'ireo tandapa-roa amin'ny Farao, ny iray mpitondra kapoaka ary ny iray mpitondra mofo ny Farao. Afaka nahita an'ireo ve izy raha tsy tonga tany an-tranomaizina. Tsy afaka nahita an'ireo izy raha tsy tonga tany an-tranomaizina. Raha tsy nandalo olana izy dia tsy tonga tao amin'ny fisandratana. Halleluja, halleluja. Rehefa avy niaona tamin'ireo izy, ny ray ny vonoiny, fa ny anankiray mpitondra kapoaka no velominy. Ary mpitondra kapoaka io no nilaza tamin'ny Farao fa misy lehilahy mahalaza ny hevitry ny nofy aho. Josefa ny anarany. Halleluja, halleluja. Hitondranao amin'ny fisandratan'Andriamanitra. Hitondranao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Anandratra anao Andriamanitra. Ho tonga tsy ho ela zany e. Halleluja. Amen. 30 taona tatio fita me 10 taona Josefa, fa feno 30 taona Josefa niseho teo anatrehany Farao. Halleluja. Nilaza ny nofony Farao izy, ny amin'ny vary sy ny omby, marina ny filazany azy. Ahita lehilahy ohatran'io aizy. Ahita vehivavy ohatranao aizy. Ahita lehilahy ohatranao aizy. Maty antoka izy raha miala aminao. Tsy henoko tsara ny zamy mihitsy nao. Halleluja. Halleluja. Izy nge manam-bava fotsiny io fa ny ao am-pony tsy miloka fotsiny eo fa tsy miteny fotsiny izy raha miala amin'ity very ihany tsy teneniny fotsiny ilay izy fa zany mihitsy ny marina. Ahita olona ohatranao aizy, joro tsara ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Aza miala amin'ny tompo. Halleluja. Isaorana an'Andriamanitra tonga tao amin'ny fisandratany Josefa. 7 taona taona zina. Faharoa taona ny tao aorianan'izay amin'izay. Faharoa taona ny mosarena tonga teo amin'ny ralahany. 4 taona teo aoriana. 30 zany hoe ilay 17 ampiana 7 safe 20 taona. Dia 2 taona tao aorianan'iny, 2 taona tao aorianan'izay ny tonga tany amin'ny ralahany ny akohaka taminy. 20 taona zafady aty aoriana namarotan'izy ireo an'i Josefa ho andevo tanteraka ny nofony Farao, tanteraka ny nofony Josefa zafady. Tanteraka ny nofony, tonga ny akohaka teo amin'ny ralahany. Tonga nandady teo amin'ny ralahany. Halleluja. Andriamanitra tsy olombelona ka andainga. Ny anjaranao,
mihoatra ny sakana rehetrarehetra izay entiny devoly anakanana anao hitondranao amin'ny fisandratan'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, amen. Tiako milaza aminao fa mety hoentin'Andriamanitra amin'ny toerana ohatrany ny eritreretana, ny fahafatesana sy ny loza zany ianao, mba ahafahan'Andriamanitra miasa hitondra anao amin'ny fisandratana, ary ametraka anao amin'ny famonjena, ary ametraka anao amin'ny fanavotana. Anavitra anao Andriamanitra, anavitra anao Andriamanitra, hitondra anao amin'ny famonjen'Andriamanitra. Azafady tamin'ny Josefy zany hoe anota izany, tsy ny taoam-pony. Ary rehefa nazoniny hatramin'ny farany ny fahamarinany, dia izany nentin'Andriamanitra nanandratra azy. Olona efa nofidian'Andriamanitra ianao, olona efa nofidian'Andriamanitra ianao, taka ny fidanany zanak'Israely olony, dia nifidy anao olony koa Andriamanitra. Halleluja, amen. Nisy tantara anankiray nampalahelo amaranako azy fa novonjeny Jesosy izany vehivavy zany. Ary raha tsy nandalo an'io olana io vehivavy io, tsy tafahoana tamin'i Jesosy. Inona zavatra nitranga? Ity vehivavy ity dia azo atanana ny jangajanga izy. Ao amin'ny Jaona 4. Halleluja, halleluja. Jaona 4 dia zao ny zavatra nitranga. Jaona 4. Ozy ilay ten'Andriamanitra. Ary nisy vehivavy anankiray ozy azo ny jangajanga nentin'ny mpanoran-dalàna. Iza ho nitondra azy? Sy ny fariseo. Ary rehefa napetrany teo afovoany izy, dia hoy izy ireo tamin'ny mpampianatra, ity vehivavy ity azon'olona tanana ny jangajanga. Ary eo amin'ny lalàn'i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoram-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy akany fanahy azy mba azahoany izay hampangana azy, fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraika izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitoram-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokizokiny ka hatramin'ny zandrizandrany. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota. Halleluja, halleluja. Io vehivavy io io ny fotoana tokony haveloma amin'ny farany. Azonao ve zany? Tsy nisy olona nitoram-bato tamin'izany ka velona. Ary tsy hisindra fony fitoram-bato, fa zany ny fomba famonoana olona tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa azo tanana jangajanga ty vehivavy ity izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena, izay rehetra tonga ao amin'i Jesosy dia hoy ny tompo hoe izay rehetra manantona dia tsy mba ho lavitra eo. Tena nanana fiainana ratsy, fiainam-betavety ty vehivavy ity, fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy no vonjeny sy navotany. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy mpanameloka fa Andriamanitra mpamonjy. Ianao izay mbola voafatry ny fahazaran-dratsy makanesa ao amin'i Jesosy, hamonjy anao izy. Anafaka anao ny tompo. Ratsy ny trango io fatratrarana an'io vehivavy io dia nitoy tamin'ny asa ratsiny izy. Fa rehefa nitrango io zavatra niseho io ka nentina teo amin'i Jesosy izy, io ny fotoana namonjen'Andriamanitra azy. Halleluja. Andriamanitra dia tsy mpanala baraka olona. Ilazao kely ny akaikinao, Jesosy tsy manala baraka olona. Halleluja. Nentina van'ilay vehivavy, ty vehivavy ty aza tanana ny jangajanga. Vao niresaka izy aza tanana ny jangajanga. Inona ny fevitra niondrika Jesosy tsy tehijery an'ilay vehivavy. Nalahelo mafy ny amin'io vehivavy io izy. Niondrika tamin'ny tany izy. Nanoratsoratra tamin'ny tany izy.
rehefa nahatana nanontany azy reo olo reo le fariseo iza moa fariseo reo mpitandrina ny lalàna mpitandrina ny lalàna ary ny lalàna dia tsy mahavelona fa mahafaty fa tamin'io vanim-potoana io naseho an' Jesosy lay soratana ny didy dia mba nanoratra koa Jesosy nanoratra tamin'ny ratsan-tanana izy raha Andriamanitra nanoratra tamin'ny vato tamin'izany fotoana izany fa ho koa Jesosy eto amin'ity tany ity any manoratra androany halleloja nanoratra tamin'ny ratsan-tanany koa Jesosy raha nanoratra tamin'ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany ho ianao hoe mifanipaka ve izany ny tenin'Andriamanitra tsy mifanipaka fa Andriamanitra ankehitriny dia tonga mba hamonjy ny olona izay lavitra azy fa tsy tonga nameloka ny olona fa raha lalàna ny tandremanao tia nameloka foana izany halleloja hamonjy anao Jesosy hanafaka anao amin'ny fahazaran-jatsinao izy ary analanao amin'ny ratsy izy fampitoetranao amin'ny tsara indray dia niondrika Jesosy dia nanoratra izy ary rehefa naharitra nanontany izy dia nitsaka izy tsy te hijery an'ilay vehivavy izy fa le fariseo sy ny mpanoratan-dalàna no ny teneniny zay tsy nanota taminareo ary ndeha mitorabato azy voalohany mba ho hitako ny tompo dia niondrika indray Jesosy fa tsy te hahita ny vehivavy eo izy hainao ny olona raha misy zavatra kely mitranga dia mandeha any amin'ny fanalam-baraka daholo zany FB fanalam-baraka fieboniebona fiainam-betaveta zany no hitanao any fa misy zavatra kely mitranga zany anina fampideram-batana moa zany efa tsisy farantsony ao riavanao fa ny tompo tsy mba tahaka izany niondrika izy tsy te hijery an'io vehivavy eo izy nalahelo mafiny aminy izy hoe ahoana fa maninona ny ohatr'izany ny olona zara ary misy azo aninjehana zara ary misy azo ifosana zara ary misy azo anaratsiana raha kristiana ianao mialamy zany tsy natao atsika zany miofa amin'ny fanavaozana ny saina aka iovy ianao aza faly manenjika ny hafa tsy misy tombo roanao ny amin'ny fanenjehana ny hafa miofa ianao mialamy ratsy mitoera amin'ny tsara kristiana ve reo olo reo mpanoratan-dalàna reo olo reo malala ny tokony ataony fa mpamono olona fa ho ny tompo zay tsy nanota andeha mitorabato miala ny tsokontsokony tavela teo vehivavy sy Jesosy rehefa nitsahako Jesosy nakaiza mipanameloka anao Andriamanitra tsy mba mpanameloka fa ny olona foana mipanameloka tsisy tsono izy ay za koa tsy manameloka anao fa misao sisa izao kosa aza manota intsony teo amin'ny fahafatesana le vehivavy no mivelomin'i Jesosy amelona ny fiainanao zay maty koa Jesosy androany amelona anao zay verefitra Andriamanitra androany hitondranao amin'ny fahavelomana Jesosy anio efa nilaza Andriamanitra ity zanako malalako izay sitrako Jesosy ho ny tenin'Andriamanitra azafady mantsy an' Jesosy rehefa niseho teo Eli niseho teo koa ny lalàna Eli dia avy ampaminany Mosesy dia avy amin'ny lalàna ary Petera nilaza fa hanao tran'ilay roa tsy misy ilana an'izany ho Jesosy ny ray ho an'i Eli ny ray ho anao ary ny ray ho an'i Mosesy fa rehefa nandray izany izy dia nisy feo tonga dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ity ny zanako malalako izay sitrako izy no henoy tsy ny lalàna no henona tsy mipamina intsony fa Jesosy dia teraka tao amin'ny lalàna ho amin'ny faminaniana amen tia anao Jesosy hamonjy anao izy hanafaka anao izy androany tsy hitondranao amin'ny fahafatesana fa hitondranao amin'ny tena fiainana hamonjy anao izy fotoana hamonjen'Andriamanitra anao zao androany misy kafa ny sainao aka ho tonga saina anao ka hiverina amin'Andriamanitra indray tia anao loatra ny tompo riavana atoloro ny tenanao an'Andriamanitra zao fa ho avy ny anandratan'Andriamanitra anao ataovy amin'ny fonao ny tananao dia aoka hivavaka ianao asandrato ny feonao ka aoka hivavaka ao an'Andriamanitra ianao aoka hisaotra an'Andriamanitra ianao namonjy anao loatra ny tompo tadio fa mato anao Jesosy ohatrany eniletika tany amin'ny fasana izy fa nitsangana izy rehefa aveo androany tia hanangana anao koa Jesosy tia hanangana anao amin'ny fiainana vaovao aoka teny hivavaka ianao ka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famonjena vitany Jesosy ato misaotra anao ho amanokana mankasitraka ny amin'ny famonjena sy ny fanavotanao ho amanokana mankasitraka ny amin'ny famonjenao
tompo fianao namonjea fianao nanafaka ianao nitondra anao tamin'ny famonjena mankasitraka indrindra Jesosy halleluja tia loatra ianao namonjea ianao nanafaka ianao nanova ny fiainako ianao ny fiainako izay ratsy tonga ho amin'ny fahatsarana ankehitriny mankasitraka indrindra Jesosy misaotra indrindra raha io androany dia ataoko tsy misy masakana amin'ny fitiavana anao intsony fa anao mandrakizay ary sa fiangonan'izao ihany koa dia anao mandrakizay ino mony asakana anay amin'ny fitiavana anao tompo fa nenjehan'ny olona ve fa kalan'ny olona ve aoka tsy reraka ny amin'izany ny fon'ny olona androany ny asa ratsy rehetrarehetra mangejana mamatotra amin'ny fon'ny olona mahatonga azy misy fisalasalana misy tsy finoana dia foananay izany androany fa izay dia ho anao tompo ravanay izany androany fa izay dia ho anao Jesosy olonao izay olona afaka izay vo antso amin'ny sitraponao ny fiainanay misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy misaotra ny amin'ny famonjenao sy ny amin'ny fanavotanao ny amin'ny fahatsaranao amonjy ny olona ianao anafaka ny olona tsirara avy ianao tomboka ianao amin'izao fotoan'izao raha voniny ianao hiala misakatsakana rehetrarehetra tsangana eo amin'ny toerana misy ianao aretina ve manakana anao olana ve manakana anao amin'izao fotoana izao matikiny tompo faheto Jesosy tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra mbola tsy mifaranako ny vavaka fa tetonanao mba hitsangana eo amin'ny toerana misy ianao kosa ianao tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao ihany ny tananao amin'ity androany ity inona manakana anao amin'izao fotoana izao inona mivesatra ao anatinao roay izany androany tenenao amin'ny anaran'i Jesosy tsy asakana azany tsy ajany eo alokotsony izany sady androsan'Andriamanitra dia roainy devoly amin'izao fotoana izao aza velanakana anao le ratsy ny aretina ve ny olana ve akivina ve faketrahana ve roay izany androany aoka tsy asakana anao izany miala le ratsy zao kehitriny izao miala le ratsy zao kehitriny izao mandeha le ratsy zao kehitriny izao mandeha le ratsy tsy ajany eo alohanay na karazana aretina na karazana olana foananay amin'ny anaran'i Jesosy foananay amin'ny anaran'i Jesosy natao amin'ny famonjena ny fiainanay natao amin'ny famonjena ny fiainanay natao amin'ny famonjena ny fiainanay devoly tsy mijany eo aminay devoly tsy ajany eo alohanay farananay ny asa amin'ny maizana foananay ny asan'ny démonie rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy miala androany miala androany miala androany miala androany miala androany faranana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo misaotra fanahy masina mankasitraka Jesosy halleluja misaotra tompo amen tazomy fiandraisanao amin'Andriamanitra raha misy olona eto enjehan'ny olona enjehan'ny fianakaviana mafy ianao na ny vadinao na ny zanakao tsy haiko mety ny ray aman-dreninao tsy fantako izany olo izany enjehan'ny fiarahamonina ve ianao mety nisy zavatra nataonao ekeko tsy nety ilay nataonao kanefa efa niova fo ianao ankehitriny fa mbola manenjika sy mikororokanao ihany ny olona miheveriny fa mbola ohatran'ilay teo aloha foana ny fiainanao dia mankala anao sy manenjika anao izy asaiko ianao aminaran'i Jesosy mety tsy afaka hijory ety an'loatsontsika fa sandrato ny tananao anatin'izany sandrato ny tananao amonjy anao Andriamanitra tompo amila fo amin'ireo olona izay manangana ny tanandreo ianao mafy ny adiny mahatsiaro izy fa tena mavesatra ny fony te amaly ny zavatra ataon'ny olona izy kanefa noho ny teninao dia tsy afaka manao izany izy fa androany dia vavaka ho azy tompo mangataka aminao aho mba manginao azy ianao any ampahery azy ninina fanalambaraka ninina fanaratsiana ny atra teo amin'ny sainany dia amonjy azy ianao amadika ny fanaratsiana ho amin'ny fahatsarany ianao tahaka ny namadianao mipejiny Josefa tamin'ny voninahitra makany voninahitra tamin'ny fahatsarana makany fahatsarana dia ho tanteraka ao aminy koa izany dia seho amin'ny fiainany izany tompo malalo dia hanomboka izao hanomboka angina ny vava ny mpanaratsy sy mipanatsikery satria eo aminazy ny tana maherinao misaotra raha eo misaotra tompo amen nda hitiaka mafitsika voninahitra andreo azaho ny toeranao azy